Manahoana daholo tompoko fahalybe indray ny tenanay tafiaraka amintsika amin'ny ity annuité. Androantsika dia hianatra lesona anankiray mahakasika ny amin'ny fahaterahana indray, lesona miverimberina ao anatin'ny Baiboly izy io. Mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha hivavaka metraka an'izao fotoana izao hoe ho apelatahana an'Andriamanitra. Misaotra anao izay tompo, noho ny famindrapinao sy noho ny fahasoavanao dia afaka indray ny hiaraka eto amin'ity annuité. Aoka ny fananao masina no hitari-dalàna anay amin'izay rehetra ataonay ka ho hita tokoa fa ianao no miteny aminay. Amin'ny anaranao nanaovana saingatana izany vavaka izany. Misaotra tompo, amen. Eny ary izay no ela andesika iroso avy hatrany ao anatin'ny fanazavana fohifohy ny mahakasika ny fahaterahana indray ho ateo no lesona izay hoenarantsika indray amin'ity annuité. Fa maninona moa no tsy maintsy ateraka indray ny olona tsika zao efa ety ambony tany dia inona moa no tsy maintsy hoe mbola ilanantsika ho ateraka indray. Voalohany isika dia nateraka indray mandrentsika ho nofo sy rà, tonga ety ambony tany tsika nofo sy rà. Andriamanitra nefa araka nanambarany Jaona azy eo amin'ny Jaona 4:4-20, Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy izy sy ny fahamarinana. Izany hoe mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanandriamanitra dia fanahy. Izany hoe raha tiantsika izany no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, tsy maintsy alohantsika hovana le fanahy ao anatintsika eo mba fanahy hivavaka fanahy eken'Andriamanitra, ilay fanan'Andriamanitra no atsofony ao anatintsika eo. Fa raha tsy izay ny zava-misy dia mbola mipetraka amin'ilay mahanofo antsika ihany, mbola mitoetra amin'ilay toetra ratsy izay nenantsika hatramin'izay, satria tsika raha araky ny filazan'ny Baiboly azy dia nateraka tao anatin'ny fahotana. Any amin'ny Salamo 1:5 Davida dia manambara hoe tamin'ny eloka hozy izy no niterahana ary tamin'ny fahotana no nitorotoronana ny reniko. Jesosy koa any amin'ny Jaona 5:4 any dia milaza manao hoe ianareo hozy izy dia manaraka manaiky sy mankatohana izay tiany devoly rainareo atao, zany hoe devoly rainareo izy, zany hoe hatrany am-piandohana zany dia devoly ny raintsika rehefa tafiditra tao anatin'ny tsy fankatoavana i Adama sy Eva dia tafalatsaka tamin'izay hoe fahafatesana izay ny olona rehetra, fahafatesana ara-nofo voalohany indrindra, teo koa ilay fahafatesam-panahy. Ka noho izany raha tiantsika no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, tiantsika zany no ho antsoina zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy alohantsika hovain'Andriamanitra ilay fanahy ao anatintsika any, hovain'Andriamanitra ho fanahy vaovao mihitsy. Zany fahaterahana indray zany, inona ny zavatra azo resahana ao anatin'izany? Inona moa no antsoina hoe fahaterahana indray? Fahaterahana indray raha jerevana ny Baiboly araka ny anambaran'i Jesosy azy any amin'ny Matteo 7:20 any, fa rehefa mby amin'ny fahateram-baovao ny zanak'olona, zany hoe fahateram-baovao egalina fanavaozana. Any amin'ny Efesianina koa 4:2 sy 4:20 ny Paoly Apôstôly dia manambara fa mba ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra maha-olom-baovao. Zany hoe ilay fanavaozana izay hoentiny eo amintsika zany dia izay no hitondra ilay toetra maha-olom-baovao eo anatintsika. Inona zany hoe ateraka indray zany? Takina ahoana ny fomba hatanteraka an'izany ao amintsika? Any amin'ny Jaona 7:5 Jesosy dia milaza fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Eo alohaloha kely eo moa raha vakintsika ny teny dia misy teny tahaka izao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe ilay ateraka indray azavainy eto dia ambarany eo amin'ny 5:5 hoe 5:5 hoe ateraky ny rano sy ny fanahy. Inona moa zany hoe ateraky ny rano zany? Zany ateraky ny rano zany rano egalina Baiboly, egalina tenin'Andriamanitra. Raha vakintsika ny any amin'ny Efesianina 5:20 dia misy teny tahaka izao any, mba hamasina azy amin'ny fanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Any amin'ny Petera voalohany koa 2:7-15 Petera dia manambara fa efa teraky indray nareo dia tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny vo tsy mety loha
dia ny tenin'Andriamanitra zay zany rano égale baiboly égale tenin'Andriamanitra. Dia misy koa amin'le faharoa kely hoe ateraky ny rano dia ateraky ny fanahy koa izy Jesosy le fanahy iny eto ny resana fanahy égale fanahin'Andriamanitra. Maro tsara fa efa lehibe no anoratana azy eo amin'ny baiboly fanahin'Andriamanitra io hitantsika ny amin'ny Ezekiela toko fa 9:30 andininy fa 7:20 na jerevantsika amin'ny hatrany amin'ny andininy fa 5:20 hatrany fa 7:20 rehefa manam-potoana ianao dia vakia tsara ny teny zay moa eto tsy manana fotoana makina anazy fa avy dia ambara fotsiny le izy fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalànako sy ny fitsipiko. Dia raha vakitsika any amin'ny Isaia toko fa 1:20 any andininy faharoa dia eo izy milaza an'le karazana fanahin'Andriamanitra zay ho atsofiny ao anatintsika ao lay fanahintsika maizina fahiny iny raha any amin'ny jerymantsika any amin'ny obolana toko fa 20 fa 7:20 ny fanahy io dia hoarin'Andriamanitra tahaka ny jiro-panazavany olo ka io rehefa tsy manazava manamaizina zany io reto avy lay karazana fanahy tsara n'Andriamanitra ho atsofiny ao anatintsika anovany an'lay fanahy ratsitsika izay efa nitoetra atao amintsika fahiny. Voalohany fanahy ny fahendrena Isaia toko fa 1:20 faharoa izy teo fanahy ny fahendrena faharoa fanahy ny fahazavan-tsaina fahatelo fanahy ny fanoloran-tsaina faefatra fanahy ny faherezana fahadimy fanahy ny fahalalana fahenina fanahy ny fahatahorana n'Andriamanitra. Ka zany rehetra zany tsy maintsy tafitonga ao anatintsika izany zany tsy maintsy tafiditra ao anatintsika izay tsika vao afaka ny atsona hoe tena nateraka indray fa raha misy tsy fahampiana ireo fanahy ireo hitantsika tamin'ny Solomona ohatra raha isitsika kaikely Solomona nanana fanahy fahendrena fa inona tsy nanana fanahy fatahorana n'Andriamanitra Solomona dia nitarika anazy ho amin'ny faharavana sy fahampitena ny afara tamin'ny fanimpotsampy ny fiainany. Hitantsika amin'izany rehefa misy fahabangana kay amin'ireo fanahy ireo dia tsy tena tanteraka ny fiainantsika. Iza no natateraka ny fahaterahany indray io eo amin'ny vatantsika na eo amin'ny fiainantsika izy io dia araka ilay fanivakitsika anazy teo ihany eo amin'ny Ezekiela toko fa 9:30 manomboka amin'ny 5:20 sy hatramin'ny 7:20 teo Andriamanitra manatateraka an'io Andriamanitra rery manatateraka an'io amin'ny olona satria izy hoe fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ny fanahiko no ataoko ao anatinareo zany Andriamanitra manatateraka an'io fa tsy vitantsika amin'ny saintsika sy ny herintsika fotsiny hoe za te hiditra amin'izany za te ho tanteraka za te hiditra amin'izany ho tonga zanak'Andriamanitra zany dia tahaka izao Andriamanitra matanteraka an'io rehefa ity ny condition rehefa mihitsika fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny tenantsika. Ahoana moa fomba inotsika azy araka ny anambarany Jaona toko 1:12 hatrany amin'ny 7:10 dia misy teny zay milaza manao hoe zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo zay tsy nahateraky ny ra ozy izy fa nateraka Andriamanitra. Ina moa le hoe tsy nateraka ny ra rehefa vakitsika ny testamenta taloha ny nateraky ny ra rehefa manota ny olona taloha rehefa andeha bebaka sy hivavaka dia tsy maintsy nitondra karazana fanatitra maro dia iny nalatra ja dia iny no andraisana famelan-keloka ka eto Jaona dia milaza hoe tsy nateraky ny ra fa nateraka Andriamanitra koa noho izany ilaintsika mino an Jesosy tsotra fotsiny ihany zany finotsika an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenantsika manokana dia zay no hatonga an'ilay fahaterahany indray eo amin'ny fiainantsika any amin'ny Jaona voalohany koa toko 5:1 dia misy teny tahaka izay ihany zay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia izy no zanak'Andriamanitra hitantsika zany finoana fotsiny ihany zany no andraisantsika an'ilay fahaterahana indray fa tsy misy zavatra be da be koa raha nefa finoana io koa nefa tsy ho azontsika amin'izao fotsiny fa araka ny anambaran'ny Paoly apôstôly azy any amin'ny Romanina toko 10:17 ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany eo fampiditra ny verina ery amin'ny voalohany ihany tsika fa tsy anampinoana mihitsy tsika rehefa tsy voafery rehefa tsy voafolaky ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy miaina amin'izany hoe tenin'Andriamanitra marina zany tsika mamaky baiboly tsara tsy anana finoana ny Jesosy zany mihitsy tsika. Mazava-dehibe ny fahaterahany indray io dia zavatra tsotra be araka ny ambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 7:7 rehefa nanontany azy Nikodemosy dia tsotra be ny valiny
Jauna toko fatelo andininy fatelo lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy ratsy ateraka indray ny olona te tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra hitantsika amin'izany tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra tsika ratsy ateraka indray ary mazava ho azy ne zany satria tsy zanantsika ko ahoana moa tsinitsinina ve tsika dia tonga dia andeha andova dadan'olona hafa reo ohatra hoe manan-karena ohatra ny dadan'ny zareo atsy avaratra tsika tsy natsanga ankory tsika na tsika tsy mbola tonga ny zanankory dia avy avany fotsiny tsika tonga dia za hiaraka andova amin'ny zanakao atsy hitantsika fa impossible dia tahak'izay tsy misy hafa tahak'izay mihitsiny ity ato amin'i Jesosy ity mila aloha tsika tonga zanak'Andriamanitra zay tsika vo afaka ny andovan'i Jesosy andovan'ny lanitra teny mbola eto ambonin'ny tany ihany mila teraka indray tsika vo azo antsoina hoe zanak'Andriamanitra indrindra moa fa rehefa ho avy ny fotoana ray karatsika ny an-danitra tsy afaka ny ho tonga any tsika na hipetraka any rehefa tsy zanany rehefa tsy tena hoe zanany mihitsiny naterany koa noho izany ary tsy zavatra kely mihitsy ty resaka fahaterahany indray ty ka fanontaniana mety hanitikitika ny saintsika hoe dia ahoana moa zany olona tahaka ny ahoana no ateraka indray zany rehefa hitantsika teo amin'ny finoana io ialoava amin'ny fibebahana maro nefa misy lesina fibebahana nentina tamintsika teto fa jereo amin'ny pejin'ny Facebook raha mahalinanao zay ny ankizy kely ty dia tsara tsindriny eto ny ankizy kely dia tsy afaka ny ateraka indray zany misy mantsy milaza hoe mila ateraka indray ny ankizy kely tsy mila ateraka indray zany ny ankizy kely tsy mbola mahay manoto ny ankizy kely tsy mahay mibebaka ny ankizy kely tsy mbola mahafantatra famonjena fa dia araka amin'ny maha-ankizy anazy dia tahak'izay ihany tsy mbola afaka ny ateraka indray zany ny ankizy kely fa fanoloran'ny zaza no nataon'i Jesosy tamin'ny ravakitsika ny baiboly mbola lesina amin'ny manaraka izay fa tiana tsindrina kely fotsiny fa ny olona afaka ny andray zany fahaterahana indray zany olona efa lehibe olona mahafantatra tsara ny tsara sy ny ratsy olona afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy sy olona afaka ny ino marina ny Jesosy ho tompo sy mpamony zay raha mifanazavana vetivety sy fohifohy fa andehantsika hivavaka metraka an'izay fampianarana fohifohy zay hoe eo ampelantanan'Andriamanitra misaotra anao zay tompo raha nomenao tombonandro sy fotoana afaka indray nianatra tamin'ity anivy engany ny fananao masina hitarika sy ampianatra anay ary anoro lalana anay raha misy ny banga ao anatin'izao ampianarana zany dia engany mba ianao mihitsy no ameno ary dia ilaza aminay ny tena sitraponao marina izany no etaeta sy fanirenay misaotra Jesosy io amen zay ary no masaka azy natolotra tamin'ity anivy ity manantena ny iaona aminao indray amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko